Mitoy ny etsika sosialy tanterahan'ny fikambanana Ravelonarivo tsy nanadiny trabony avy amin'ny faritra iva noho ny rotsakorana ny sesy teto amin'ny firenena. Izany fikambanana izany kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolony ho an'ireto trabona ireto. Nizara fanampiana ho an'ireo trabona manerana ny faritra maro eto an-drenivohitra ny Fondation Ravelonarivo. Isan'ny nahazo tombontsoa tamin'izany ireo trabona etsy amin'ny fokontany Anosivavaka. Vary miisa 13 gony, siramamy 9 gony, ary sirop miisa 29 ahafahana mahazo rano fisotro madio no nozarain'ny Fondation Ravelonarivo, ka fianakaviana miisa 73 no nahazo tombontsoa tamin'izany. Nataon'ny fikambanana ambony tokoa ny adidy amin'ny mpiarabelona izay iaran'ny vona vokatry ny rivo-doza sy andro ratsy. Io moa ao anatin'ilay hoe tokony andrain-tsara ny atao hoe ny pirenena rehetra manana ny atao hoe mba fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fitsinjovana ny mpiarabelona dia anisan'ny ohatra izay hoentin'ny Fondation Ravelonarivo izay zavatra atao zao ary ny tanana ihany koa izay mba olona afaka manao an'izay eo amin'ny lafiny fitsinjovana ny mpiarabelona izay. Marihana fa ny asan'ny Fondation ankoatry ny hoe action humanitaire indrindra moa amin'ny hoe misy ny trabona nahazo ny mpiarabelona dia asa maritra izy ity ary fahatararony an-dalana fa izy ataoko hoe laminasy somary goavagoavana ihany hotanterahana manomboka izao ary mety tsy hijanona mihitsy amin'ny Fondation azy dia izay ndraikitra goavana izany. Tsy tetsy amin'ny fokontany Anosivavaka fotsiny no nanatanterahany Fondation Ravelonarivo izany asa soa izany, fa nahazo fanampiana ihany koa ireo fianakaviana trabona miisa 75 sy 100 mitsinjara amin'ny faritra manaraka ireto: Andraharo, Ankazimanga ary Soavina Atsindrano.